Androany tonga indray to Madagasikara ny mpanelanelana avy amin'ny Sadek Joaquim Chissano. Itomby ny vokabarany amin'ny distrika Natsimondrano sy Ambohidratrimo noho ny fotodrafitrasa vaovao amin'ny fampidiran-drano. Maneho ny heviny momba ilay filazana ny fitazonana ny vidy-solika eny eo anivy ny mpanjara solika ary farany miezaka hatrany ireo malagasy ny trandraka vato na dia ho aza ny fifaninanana amin'ireo vahiny. Mbola kafaliana trano toko lasy sy toko vavy no entina hanolorana anao ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao indro atolotranao avy hatrany ary ny ambangovangony makasika izany. Nigadona io atoandro io ny delegation'ny Sadek tarihan'i Joaquim Chissano sy Dr Leonardo Simao. Mbola itony fandresen-dahatra ataon'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba hivoahana amin'ny krizy ny atsipirian'izay ao anatin'ity fanadihadiana teo amin'ny sariny Marzona ity. Tamin'ny fahatongavana Andriamatoa Chissano no nanambarany fa mandritra ny fivorian'ny Sadek tany Addis Abeba dia nisy ny fekevitra nivoaka mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Anisan'ireo fekevitra ireo moa ny sazy alatsaka amin'ireo candidat telo dia Andry Nirina Rajoelina, Didier Ratsiraka ary Lalao Ravalomanana. Le but c'est le même toujours de venir connaître la situation actuelle après ce qu'on a fait dans les jours qui se sont passés. Et sur les sanctions, ce qui est dit, c'est dans les communiqués, c'est que les membres du groupe de contact vont considérer l'hypothèse d'exercer des sanctions au cas il y a des éléments qui rendent le processus impossible ou difficile. Pour ceux qui sont dans une situation qui est contre la loi, pour ceux excuser et ne pas participer aux élections. S'ils ne se prêtent pas à faire ça, chaque membre du groupe de contact pourra envisager le type de sanctions à imposer. Bon, les sanctions sont toujours prêtes et ça dépend chacun de quelle sanction veut imposer. Raha toa izy ka tsy manaraka ny lamina napetraka amin'ny fivoahana amin'ny krizy izy telo mianadamianaka ireo dia efa misy ny sazy vonona ampiarina amin'izy ireo. Naneho ny heviny mahakasika ny toe-draharaha ara-politika androany ny candidat Adzo Andriananarivelo laza izy fa ny fifidianana filoham-pirenena ihany no ilaina tao mialohan'ny ny fifidianana hafa falampanazavana. Zao fotoana zao angamba ny zavatra maika dia ny mila tompon'andraikitra afaka miresaka ho an'ny solotena ny voaka malagasy no maika zao ary tompon'andraikitra iray aman-dreny eto amin'ny firenena izay no ilaina ekeny zao tontolo zao sy ekeny ny eto toerana ihany koa fa ny ankoatran'izay mampitarozaka ny fahasahiranan'ny vahoaka fotsiny ary hitantsika ohatr'izao fa betsaka ireo fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Dia miantony amin'izany dia tokony fifidianana filoham-pirenena ny tokony atao mialoha satria tsy mahatsapa ho manana tompon'andraikitra filoham-pirenena intsony malagasy amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny panorama omaly tolakandro ny avy ao amin'ny komity mpanaramaso ny fampiarana ny tondrozotra ny any CSC sy ireo nanasony izany ary solotena avy amin'ny andrim-panjakana niteraka adihevitra ny mahakasika ny lisitra ireo candidat ho vidin'ny filoham-pirenena navoaka ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES izay tsy ekeny ny ampahany amin'ny tamin'ireo mpizaika tao anatin'ny fekevitra nivoaka tamin'izany moa ny tokony anatanterahana izay voarakitra ao anatin'ny tondrozotra. Eo ny fahefana izay ananan'ny senita ireriany amoaka datim-pifidianana ekeny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Lafiny ara-toekarenina kosa indray. Nisy ny fionana teo amin'ireo voakasika amin'ny fandraharahana ny solika ny herinandro lasa teo ary tapaka tamin'izany fa hotazomina amin'ny vidiny ankehitriny ny solika eny an-tsena farafaratsy ny mandritra ny enim-bolana. Maneho ny heviny mikasika izany avy ao amin'ny fikambanan'ny mpandraharaha sy mpitantana ny tompo-tsolika. Fa izay commission technique zay zany nandinika hoe inona ny tokony atao eto Madagasikara dia hoe tazomina le prix mba tsy antoka ny mpanjifa tsy fiatraikany mafy loatra ny mpanjifa zany hoe raha midiny zany ny vidiny solika any ivelany dia tokony hidina ny vidiny eto dia tsy midiny io fa le différence zay tokony mipetraka any amina kesy dia rehefa miakatra indray vidiny solika dia
iny kesy indray zany compenser an'ilay izy. Zay zany ny eritreretiny zareo atao anatin'ilay izy. Tsy fantako moa na mandeha na tsy mandeha, feo reko hoe tsy nandeha mihitsy le kesy fa mihodina fotsiny amin'izao. Raha mba nanontany zay andry zareo mpitondra an'ireo compagnie pétrolière reo dia efa nilaza izy hoe ampiatra izy aloha an'ilay prolongation an'le délai an'le fixation le prix fa izahay mpivarotra sansy aloha zany dia tsy ahazo mihitsy iverenany hoe tombom-barotra efa azonay tamin'ny taona 1.4 tsika miresaka zao maromaro zany zay randray efa lasa eo amin'ny tsy haiko efa eo amin'ny 20 angamba izy amin'izao fotoana izao nefa niala ny janona tsy nitana station intsony manerana anosy. Irin'izy ireo anefa ny jerena manokana ireo mpanjara solika ireo satria araka ny fanazavana hatrany dia izy ireo avokoa no mizaka ny fa tsy antoka rehetra ao anatin'ny fitsanjarana izay solika izay. Mitarena rahateo izy ireo fa tsy misy mihaino ny feony. Fahatsaraina kosa ny sehatry ny fanondranana entana makany ivelany. Notanterahana tetsy amin'ny tranobe ny varotra tetsy Antaninarenina ny atrikasa entina ikaroam-baolana amin'izay sehatra izay. Ny amangovango miaraka amin'ny Hilda Asinjo. Sehatra tokony hivelatra ny fanondranana eto Madagasikara. Ankoatra ny asa tanana izay mampiavaka antsika, dia isan'ireo vokatra ahondrantsika ihany koa ny lavanila, ny jirofo, ny letchi, ny kafe, ny kakao sy ny sisa. Ho an'ireo mpandraharaha maro ny lesoka mila harenina. Inona ary no tena andrasan'izy ireo amin'ity atrikasa ity. Anisan'ny tokony jerena manokana zany hoe ahoana ny ahafahana mametraka fotodrafitrasa, ahafahana mitsinjo akaiky an'ireo mpamokatra sy ny tontolo iainana any amin'izay toerana amokarany indrindrindrindra. Ahafahan'i Madagasikara mampiroborobo ny tsena sy ny lalam-barotra ny fisian'ny politika matotra amin'ny fanondranana entana makany ivelany. Ilaina arak'izany ihany koa ny fivondronan'ireo mpandraharaha ireo amina vondrona iray. Dia misy koa ireo hoe fampitambarana ny orinasa na hoe cluster, izany hoe mitabetsy lany mamba. Teo amin'ny sehatra ny fanotoloana moa dia misy mambatra indrindrindra mamba vahany atsinanana any dia tsy maintsy mafy ary mitambatra mba ahafahantsika zany mba concurrencer izy ireny. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy io atrikasa io dia nilaza ny teo anivon'ny isam-pandraharahan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny PNUD fa eo akaikin'ny Madagasikara hatrany amin'ny sehatra rehetra mitondra fampandrosoana izy ireo. Mbola maro tokoa ny tokony atao eto amintsika. On constate que Madagascar n'exploite pas suffisamment son potentiel commercial et doit répondre aux nombreuses opportunités identifiées au niveau de l'océan Indien et de l'Afrique orientale et australe. Antenaina hitondra rivo vaovao ho an'ny sehatra ny varotra eto amintsika arak'izany io atrikasa izay natrehana mpandraharaha sy tompona ndraiky mpanjakana maro io. Yakatra kosa ny vokabary amin'ity taona ity ho an'ny distrika Antsimondrano sy ny distrika Anambohidratrimo noho ny fanamboarana ny fefilo izay karakarain'ny commune. Fa matsimbola avy amin'ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany moa no nentina nanatanterahana izany teny an-toerana inalsoso miniaina. Mampijaly ireo tantsaha tsy fahatomombanana ny fefilo eto amin'ny distrika Antsimondrano sy manodidina. Isa-taona mantsy dia saika vaky ny rano foana izy io rehefa andro favaratra. Ny distrika Antsimondrano sy ny Ambohidratrimo izay malaza amin'ny fampiakaram-bary mialoha, saingy noho ny tsy fahatomombanana ny fefilo dia tsy amin'ny tokony ho izy ny vokabary azo isa-taona. Natomboka efa 2 herinandro anefa izay ny fanamboarana fefilo vaovao ho fitsinjovana ireo mponina eo an-toerana sy ny manodidina. Isa-taona ty toerana ty dia mijaly amin'ny resaka rano amin'ny fambolena. Misy fangatahana nataon'ny ben'ny tanàna manodidina ety amin'ny tokony hijerena azy malaky satria raha tsy vita amin'izao atao hoe maintany izao ny fampidiran-drano amin'ity faritra ity dia sahirana ny olona amin'ny fatantsika efa mpanao vary aloha daholo ny amin'ny lemaka misy ety ka isan'ny asa fampandrosoana tokony jerena ary tokony araha-maso izy tony satria maro ireo vahoaka miaina amin'ny fambolena sy miaina amin'ity faritra lemaka tazantsika eto ity. Manana teti-bola manokana natokana ho an'ity fefilo ity ny commune Anambohidrapeto saingy tsy ampy izany ka ilaina fanamboarana isa-taona. Ankehitriny anefa dia nivatsian'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany vola mitetina 700 tapitrisa ariary ny fanamboaran'ity fotodrafitrasa ity. Azo antoka fa hanome tombontsoa ny commune maro eo amin'ny manodidina izao asa fampidiran-drano izao ka isan'izany ny eo amin'ny commune Ambohidrapeto, Akadimanga, Fiombonana, fa eo koa ny commune Ambohitrimanjaka, Apangabe ka Tranonmahireza. Ny tombontsoa azon'ny mponina aloha zany voalohany indrindra dia tombo
mahatombo zany ny vokatra azo. Mety mahatratra any amin'ny 5 à 6 tonnes l'hectare any zany mety ho azo amin'io raha fa tsara ny rano. Ny mponina ao anatin'ireo commune maro izay vao tanisa atao district anankiroa ireo zany dia mponina manitsina. Eo amin'ny 200 000 personnes eo zany habitants eo zany no mahazo tombontsoa amin'izy io. Ny total ny tambary izay hotondrahan'io rano io zany dia eo amin'ny 2200 hectares. 100 sy 2000 hectares eo zany no hotondrahan'io rano izay ambaritsika eto. Ka zay no tena mazava-dehibe aminay commune maromaro rehetra zany ankavitan'ity teknolojia ity. Maharitra 12 andro ny dingana voalohany amin'ny fanamboarana ny fefilo. Tsy mijanona treo anefa ny asa fa ilaina trano ny fanamafisana hitsinjovana izao fotodrafitrasa izao. Tokony samy andray andraikitra ireo tompona andraikitra voakasika izao fotodrafitrasa izao araka ny nambaran'ny Prime Ministre lefitra azo Andriana Narvelo. Efa natratra 5 taona izay no tsy nandeha nitsena ho an'ireo mpitrandraka vato malagasy. Mazanana dia ireo sisa tsy lanin'ny vahiny no lasa eny am-pelatanan'ireo malagasy ka zary manjary miaina amin'ny zava-misy izy ireo amin'izao fotoana izao. Manoloana izany anefa dia efa mazoto manjifa ny firavaka sy ny faranaka vita amin'ny vato ihany koa ny malagasy. Fanadejina. Ho an'ny lalàna izay teo amin'ny sehatra ny fitrandrahana vato 12 taona lasa izay dia matsapa fa tsy afa-manoatra manoloana ny vahiny. Tsy mandeha ny tsena ho an'ireo malagasy mpitrandraka, mpivarotra, mpitahiry an'ireo vato nandritra ny 5 taona lasa izay. Raha ny gasy samy gasy aloha tsy dia misy hoe concurrence be firy fa tena sarotra ao anatin'ilay asa vato zany ny vahiny zany efa tena tonga hatrany ambanivohitra. Dia amin'ny fotoana zany ianao tonga any ambanivohitra dia tena ohatrin'ny hoe zareo zany no afaka mividy ambony be noho ny prix anao. Dia alohan'ny olona any ambanivohitra mivarotra an'ilay vato amin'ny zareo satria zareo efa tonga any atoerana mihitsy ny thaïlandais, ny sri lankais, ny sinoa ohatr'izany na ao anatin'ny Pierre Gem zany na ao anatin'ny industriel. Dia izay ny concurrence fa rehefa ny concurrence ny samy gasy moa samy manana ny azy, samy manana ny prix dia tsisy problème mandray. Dingana maro no diavina mialohana tongavana amin'ny fanaka sy ravaka ary ireo vato mbola azo avadika amin'ny endriny samihafa. Misy an'ireo vato efa tsy dia fahita intsony amin'izao fotoana izao toy ny chrysoberyl de chat. Ny mpanjifa raha teo lina amin'ny vokatra rehetra vita amin'ny vato. Ny gasy aloha tena lina amin'ilay resaka efa tena hoe manomboka hoe lina na miravaka ohatra hoe vato peratra na ohatra hoe vato haingon-trano. Betsaka efa manomboka lina zany ny gasy dia ny sinoa koa zany zao no tena hoe miroboka ao anatin'ilay asa tsenam-bato. Mitetina hatramin'ny 2,000 ariary ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ho an'ny lalàna manokana raha nisokatra an'io ny tsenan'ny vatosoa etsy Behoririka. Lafy ny fanabeazana kosa indray tafiditra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ireo fianarana mampiatra ny fandaharana asa frantsay. Mbola vitsaraka izany ireo mpianatra no mikasa ny andalina ny teny frantsay na ihany koa anatrika ireo atrikasa atolotry ny AFD andavamamba. Fanadezina avy hatrany. Mbola tsy tafiditra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra ny mpianatra izay kendren'ny AFD andavamamba amin'ny fanamafisana ny teny frantsay amin'ny endriny samihafa. Ny teny frantsay ho anisa sokajy ary misy ny endrika fampianarana mivoatra entin'ireo mpampianatra 20 eto amin'ny AFD andavamamba. Fahajaty mianatra dia vakansa koa dia tsy misy atao any an-trano dia makaty amin'ny alliance mianatra kely. Mianatra manao décrire vêtements ny ankizy. Atrikasa momba ny teatra, sary, dia, kilalao an-tsaina na koa ny sirika. Etsika ataon'ny tompona andraikitra amin'ity fotoam-pialan-tsasatra ity. Ny tanjon'ny tompona andraikitra dia sady anabe sy mampiaravoly hatrany. Misy ihany koa ny fanamafisana n'ireo mpianatra ny Delphes Junior ka hanomboka amin'ny 12 Jolay ka hatramin'ny 9 Aogositra ho avy izao. Isaky ny isan-kerinandro zany le thème marana ohatrany hoe conversation en français, savoir vivre en français, cuisiner en français, raconter en français, la mode en français, ny vaovao foana zany. Le hoe français écrit pour les ados afahana manampy an'le adolescents zany le collégiens sy ny lycéens manamafy kokoa ny fahaizany manoratra ny teny frantsay sy manampy be dia be an'zareo amin'ny any ampianarana. Ny sokajy français écrit pour les ados indray dia fanampiana entina an'ireo tanora amin'ny fanoratana sy ireo izay mifandray amin'ny fianarana.
Lafy ny fanabeazana izay hatrany, tsy mitovy ny fandraisana an-tanana ireo zaza amin'ny akany fanabeazana latsaky ny enitaona sy ireo ankizy efa lehibe. Mila fiofanana noho izany ireo mpampianatra sy ireo tompon'andraikitra. Nanomboka omaly alatsinainy 9 Jolay, ny fampiofanana ireo mpanabe miisa 700 mpisehatra ny fandaharana asa-babeo anjehan'ny faharoa mikasika ny fanabeazana ny ankizy madinika izay maharitra 10 andro. Fiofanana ho an'ireo izay handray an-tanana ny ankany fibeazana na ilay antsoina hoe préscolaire no atao tamin'ny ity andiany faharoa etsy amin'ny Gilpine Ampandrana ity. Mpampiofana avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena moa no nizarany traikefa tao anatin'izany. Ankoatran'ny fampifanana dia tianay mampafantarantsika fa ny ministera dia hanomboka hamolavona ny curriculum amin'ity volana Jolay ity. Ivoaka tsy hoe laraka izany ny tanjona sy ny votoatim-pibeazana ho an'ny ankizy ho an'ny akany fibeazana izay tsy mitovy velively amin'ny fandaharam-pianarana any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany fa mifantoka kosa amin'ny famoazan-tsaina na ny éveil amin'ny alalan'ny sahanasa miendrika lalao. Manaraka izany dia ezahana ihany koa ny fanaraha-maso ny fanaraha-penitra amin'ny fananganana sy fampandehanana ireny akany fibeazana ireny, ilay atao hoe norme. Anisan'ny tena fanimbanana ny zaza mantsy ny fanaovana tsirambina io norme io. Mialohan'ny fipetrao raisina ho an'izay tena miopefy dia isy fanentanana sy fampatsiarovana atao mba ahafahan'ny rehetra manamboatra izay tsy mety. Tanjona ho an'ny fandaharana asa-babeo dia ny ahamatianina kokoa ireo mpanabe mpisehatra eo anivon'ny babeo ary koa anatsarana ireo tolotra omenan'ny ray aman-dreny any anivon'ireny akany fibeazana ny ankizy madinika ireny. Efa fanao isan-taona moa araka izany ny fanofanana toy izao. Ny fandaharana asa-babeo moa dia mijery manokana ity sehatra fandraisana ny ankizy madinika ity mba ahafahan'ireo reny miasa tena mametraka ny zanany amin'ny toerana azo antoka sy ahafahany mamokatra bebe kokoa. Fa mbola maro an-trano ankehitriny ireo olona voasarika amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Noho izay antony izay indrindra no antony nijoroany ny fikambanana lutte contre la consommation de l'alcool et de la drogue. Fanadidina hoentin'ny Fabrice Tatatsiresy. Karazany roa ny fikambanana tsy manao asa fitadiavam-boly rony ny Lucadro. Tsy manao politika ihany koa, saingy tsy mandà fiara-miasa na amin'iza na amin'iza. Tsy mijoro fahavalo ny mpitoroka zava-mahadomelina izy ireo, fa miady amin'ny fifohana sy ny fisotroana fotsiny ihany. Manana tanjona mazava tsara ny fikambanana dia izay le hoe fampianana zay ny fisotroana sy fidorohana zava-mahadomelina ary manana teny filamatra ihany koa ny fikambanana hoe ny fiarahamonina ny mandray andraikitra miady amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelina. Mampiavaka an'ity fikambanana ity ny fomba fanentanana amin'ny alalan'ny fialamboly. Misy ihany koa anefa ny sehatra ifanakalozana ahafahana manome toro-hevitra maro samihafa miaraka amin'ny mpitsabo. Iseho ny fikambanana amin'ny titontia izay seho ataony dia ny torohay Lucadro izay sehatra fampianarana no tanterahana amin'ny titontia dia ho avy koa ny fotoam-pialatsasatra na ny vakansa dia manatanteraka hoe ndao ilalao izy izay anentanana ny ankizy rehetra manodidina zany ka miainga avy any Atsimon-drano no atomboan'io dia pakany avaradrana dia ho tonga ety Antananarivo reny. Tsy mora mandresy lahatra ny olona hiala amin'ny zava-mahamamo hoy ny mpikambana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny studio photo shooting amin'ny stand fahavalo ny Villa Pradon Atamena dia nitoerany ny Andorandrenarso hitondra amintsika ny makakasika izany. Efa miamahazo vahana tokoa amin'izao fotoana izao ny fakana sary matianina noho ny firoborobon'ireo teknolojia vaovao. Eny fa na dia tsy ny rehetra aza no afaka manana azy ireny. Tahaka izany ireo tanora izay mandrafitra ny ekipan'ny studio photo shooting. Ny tanora ato dia ankoatran'ny hoe fianarana izany tsy mbola misy tena hoe fianarana manokana tena hoe sekoly ambony eto amintsika. Fa samy manana nefa ny hoe voalohany aloha miainga amin'ny fitiavana an'ilay zavatra dia avy eo ny fitiavana iny manosika le olona hitrandraka amin'ny eto amintsika amin'izao efa be dia be ny vaovao azo jerena amin'ny internet asoatran'izany dia mifampizara ihany koa traikefa zany eo amin'ny samy tian'io sary io dia mijery ihany koa ireo zava-bita avy any ivelany sy ny rehetrarehetra dia iny zany no hoentina nentina nanokafana an'ity zavatra ity. Miavaka tokoa raha ity toerana fakana sary iray ity no ireo fitaovana raitra dia raitra manaraka ireo hika farany amin'ny teknolojia vaovao sy ny fisiana mpampiakanjo sy mpanao tarehy efa matianina.
misokatra ho an'ny olon-drehetra tsy akanavaka ihany koa izy ireo ary maro ireo tolotra mifanaraka amin'ny ilainy tsirairay avy. Mbola santatra am-bavarany ihany moa ny fakana sary fa tanjon'izy ireo amin'ny ho avy ny famokarana horonan-tsary. Tsy natao ana sarangan'olona voafaritra ihany ny muzika klasika fa natao an'ny olon-drehetra mihitsy. Izay no asongadin'ny antoko-pihira Vox Angeli amin'ny fampisehoana izay ataony sabotsy 13 Jolay ho avy izao amin'ny efatroro amin'ny chapelle Saint-Michel à Parbe, mitondra ny fampahafantaran'izy ireo izany fampisehoana izany Iniando Randrenarso. Herintaona nanomanana mba hampisehoana seo iray tena miavaka hanehoana ireo endrika rehetra sy ny akanton'izany mozika klasika izany fa indrindra ny mozika nentim-paharazana ao anatin'ny fomba fijeriny sy ny vinan'ny Vox Angeli. Dia ny fifehezantsika malagasy azy no somary misy lacune kely angambany dia ny fahafantaran'ny olona n'izany hoe muzika klasika izany dia mifanenjikenzika be reny any kivy ny malagasy fa izay no antoko ny joroan'ny Vox Angeli anehoan'ireo karazany eo atsaran'ny muzika klasika amin'ny ankapobeny dia izay rehetrarehetra izay dia ho aseho anay sy avoakanay avokoa anatin'izany concert izany. Tanora samy manana ny talentany sy avy amin'ny fiangonana nisy azy avy no nivondrona tao anatin'ny antoko-pihira Vox Angeli ny taona 2024. Fiakarana an-tsehatra voalohany no tanterahiny ny asabotsy ho avy izao izay aharitra ora iray ary tsy misy vidim-pidirana. Mbola isy ihany koa ny seho faharoa amin'ity taona ity ao amin'ny cercle germano-malagasy Analakely. Dia ny farana toy indray ary toko klasy toko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity misaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny code 9 sy ny tana beauté dia mamay fotoananao amin'ny rahampitsy tahaka izao indray veloma toko.